Faly miarabantsika rehetra indray ry avako nahatratra ity alatsinainy ity ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fiantsoana mampieritreritra. Fiantsoana mampieritreritra. Zany no hitantsika ratarafiny ao amin'ny finainantsika anio bokon'ny Osea mpaminany toko voalohany ny 12 hatramin'ny 15. Fiantsoana mampieritreritra. Hitantsika eto ny fitantarana na ny hoateny na ny fanoharana nentina ny antsoana any Osea mpaminany. Nantsoan'Andriamanitra hampibebaka any Israely. Kanefa fiantsoana tena mampieritreritra tamin'ny fomba mampieritreritra no ny antsoana azy fa indro nasain'Andriamanitra hanambady vehivavy janga izy. Araka izay voalaza eto dia i Gomera zanaka vaviny Dibilay mazana. Fantatsika tsara fa ny antony nanaovan'Andriamanitra izany dia tsy sanatria haniraka ny Osea na ny mpanompony hijangajanga akory, sanatria izany, fa tena anehoana amin'ny vahoaka Israely ny hamafy ny fihodonany tamin'Andriamanitra, ny fihodonany sy ny fialany tamin'Andriamanitra. Zao no ambaran'i Jehova eo amin'ny 15 manao hoe: andeha ianao maka vady zay efa tena janga sy zanaky ny fijangajakana, fa fatra-pijangajanga miala amin'ny Jehova ny tany. Fatra-pijangajanga miala amin'ny Jehova ny tany. Zay zany no fototra natonga an Jehova naniraka ny Osea haka vady amin'ny vehivavy janga noho ny fahotany Israely. Koa antsoina Osea hampieritreritra ny Israely eo anatrehany fihodonany tamin'Andriamanitra. Antsoina Israely antsoina Osea hahatonga saina ny Israely tamin'izay nialany tamin'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany fa mbola mitohy ihany zany fiantsoana zany raha ohatra ka niteraka izy, niteraka anankitelo izay maneho mandrakariva ny amin'ny izay fialan'Andriamanitra taminy. Dia hiteny Andriamanitra fa hotapahana ny fitsipika aminy, zany hoe hotapahana ny fitahian'Andriamanitra ny Israely na ny fijeren'Andriamanitra ny Israely. Ary indro eo amin'ny 2 dia hitantsika fa hoe tsy ho avela mihitsy ny elony. Ary eo amin'ny 3 aza dia lazaina fa tsy esorina tsy olon'Andriamanitra intsony izy. Fampisaintsainana lalina zany ry avako. Fampisaintsainana lalina zany fa ny olona mafiatoka dia indro anarin'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Eny mety hiala hatramin'ny fanambinan'Andriamanitra mihitsy. Ary dia hitantsika tsara fa nivadika tany amin'ny fanjakan'ny Joda ny fitahian'Andriamanitra, ka dia tonga ny faharavana ho an'ny Israely taty aoriana. Rava tsy hita teto amin'ny tany intsony noho ny amin'izany fihodonana izany. Ravako malala ao amin'ny Tompo, maniraka ny olony amin'ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra. Tsy sanatria akory Andriamanitra manary, Andriamanitra tsy mahafoy. Ary raha vakitsika ny toyan'izao tenin'Andriamanitra dia hitantsika fa indro na dia efa atao hoe tsy olona azy, Loroam,
na dia efa tsy hanindrana fo azy Loroam sy hoe tsy olona azy Loami dia indro mbola amindran'Andriamanitra fo sy antsony hoe olony ihany. Efa nambarantsika teto tamin'ny sabotsy fa ity boky Hosea ity dia manambara ny amin'ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny Israely vadiny. Jehovah no vadiny Israely ka tsy hanary mandrakizay ny vadiny Andriamanitra. Ary zany no foto-kevitra lehibe fa kosa mampieritreritra miantso ny olony hiverina amin'Andriamanitra. Andriamanitra afaka mamerina amin'ny famindram-pony, fa ny olony kosa antsony hiverina sy hitodi-doha amin'Andriamanitra hiala amin'ny ratsy nataony. Ary dia izao fiantsona ny Hosea zao tsy mampieritreritra ny Hosea fotsiny, fa ny marina kokoa mampieritreritra ny Israely hahatonga azy hiverina amin'ny Jehovah. Ho anao koa ry havana, ny antson'Andriamanitra izay efa tonga ankehitriny amin'ny alalan'ny mpaminany, amin'ny alalan'ny olona, amin'ny alalan'ny teniny, dia miantso anao hiverina amin'Andriamanitra, miantso ny firenena hiverina amin'Andriamanitra, miantso ny vahoaka rehetra hiverina amin'Andriamanitra. Ndraola hiatra amintsika ny fahatezerana mirehatra izay tsy ho zaka ny zanak'olombelona ambonin'ny tany zany, fa mbola misy fotoana hiverenana, mbola misy fotoana andrenesanao zao teny zao, dia fotoana mety indrindra hitodianao amin'Andriamanitra. Fiantsoana mampieritreritra asy anao ahafahantsika indray mamerina ilay fitiavana voalohany ao amin'Andriamanitra. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Raha eo falo misaotranao zay noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay, mampandiny tenanay, mampieritreritra anay ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra izay miantefa aminay mandrakariva. Eny, na dia manalavitra anao ary izahay, na dia efa nahafoy anao ary izahay, ianao kosa tsy mba mahafoy. Dia indray Tompo, mahita ny lalana izorana hiverina indray aminao, mifona eo anatrehanao ny amin'ny tsy fahatanteranay, ny amin'ny fanadononay anao. Raiso toy ny olonao indray izahay ka amin'irao fo, ry Andriamanitra io. Vavaka izahay amin'ity herinandro ity, apetraka am-pelatananao, izao herinandro vaovao diavinay tsiraray avy izao, herinandro ny famindram-po, herinandro ny fitahianao Andriamanitra, anokafanao ny varavaran'ny lanitra sy androtsahanao ny andon'ny tany, ny tsiron'ny tany sy ny andon'ny lanitra ho anay tsiraray avy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen.